mamerina ny araba ho anao any tokantrano manaraka ny vaovao tselatra mahakasika an'ity rivotoza Fredy ity amin'izao atoandro izao. Raha ny sary hitantsika amin'ny sary aloha dia any an-dranomasina hatrany aloha zany ny ivon'ilay rivotoza ary efa manalavitra tsikelikely ny morontsiraka zany izy ity amin'izao fotoana izao. Raha tamin'ny 12 atoandro teo dia tany amin'ny 270 kilometatra atsimo andrefany Toliara no misy ny fohibeny. Mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefany izy ary afaka 2 kilometatra isan'ora zany hoe miadana dia miadana izay fiksahan'ny rivotoza izay na zany na tsy zany nefa dia hitantsika taratra amin'izay lalan'izay fa manalavitra tsikelikely ny morontsiraka hatrany izy ity. Ny sary hitantsika amin'ny zanabolana ihany koa dia mbola mipetraka hatrany zany orana amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iray manontolo iny torak'izay koa ny any amin'ny morontsiraky ny faritry Boeny Melaky izay mahazo orana somary matevitevina ihany koa mitatra hatrany amin'ny ilany atsimo atsinanana moa zany izay rotsakorana izay. Mahakasika an'ilay rivotoza Fredy kosa nefa raha iverenantsika kely ny filazana loza tsy misy aloha zany ny fiovana satria dia mbola manakery hatrany ny filazana miloko mena ho an'ny faritra ny distrikan'ny Morombe sy ny any amin'ny distrikan'ny Toliara voalohany sy faharoa ary ny any Betioky. Torak'izay ihany koa mbola manakery ny filazana miloko mavo ho an'ny distrikan'ny Ankazoabo, Sakara, Benenitra ary ny any Ampania ary mbola mitoetra ihany koa ny filazana fanairana miloko maitso ho an'ny faritry Menabe sy ny any Beroro. Amin'ny ankapobeny izay rotsakorana izay manakery ihany koa ny fampitandremana noho ny habetsahana rotsakorana ho an'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara ary koa ny any amin'ny tapany avaratra andrefana Nosy zany hoe ny faritry Boeny Melaky raha izay any amin'ny tapany avaratra andrefana izay hatrany. Ny any an-dranomasina mbola tsy azo atao kosa ny mampiasa ny ranomasina eo anelanelan'ny Besalampy hatrany amin'ny tendrony atsimo Nosy zany hoe any amin'ny Cap Sainte Maria. Torak'izay ihany koa miakatra hatrany amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana izay Cap Sainte Maria hatrany Vangaindrano. Hitantsika eo ihany ny fivoaran'ity rivotoza ity satria dia raha maso akaiky hatrany aloha izay fivoarana izay atao anatin'ny fotoana izao. Izay ny azo ambara mahakasika an'ity rivotoza ity rehefa avy indray fotoana manaraka.